professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. L'assaut. XXL. Manolotra anao ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Manolotra anao Ny fampalalam-baovao. VTI. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Noverina amin'ny toerany maha-praiminisitra Azitsia Christian araky ny didim-panjakana nivoaka io hariva io. Ny Ramatoa Delmode Stéphanie ankilany no voatendro ny talen'ny kabinetra. Manoloana ny raharaha fifidianana solomavomboaka sy ny fampandehanany raharaha eo atao amin'ny firenena. Nanambara ny mpahay lalàna androany fa tsy tokony hisy ny vide institutionnel. Teboka maro no ahafahana misoroka izany araky ny lalàna raha ny fanazavana. Tafakatra 12 namony ainy vokatry ny fiotsahan-tany tety sy tsy mialonjafy ny sabotsy lasa teo ary mbola mitoa ny fikarohana. Akoatra ity toerana ity toerana maro ihany koa no ahina isin'ny fiotsahan-tany raha nambaran'ny sapana mpamonjy vony. Ankalazaina androany faraka amin'ny 20 ny volana janoary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Kala. Fomba izay tsy mahazatra ny ankamaroan'ny malagasy sainga efa mahazo vahana ankehitriny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena casque bleu ampolony no namony ainy ao Mali vokatry ny fanafiana ataon'ny jihadista au Mali. Tsy fankasitrahana ny feonan'ny praiministra israeliana sy ny filoham-pirenena tchadiana no antony fanafiana araky ny fampitam-baovao. Finaritra tompoko lasy tompoko vahavataonany vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany horesantsika avy eo mahakasika nanendrenan'ny praiministra Azitsia Christian eo amin'izay toeran'izay izay miverina tamin'izay toeran'izay izy fa ny anombotsika ny vaovao alohan'ny hidirantsika amin'izany dia ampitomboana avoroeny ny herinaratra eto Madagasikara atao anatin'ny 5 taona ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny lahatenina taony teny mamasa ny sabotsy lasa teo angatahany maro indrindra avy eo anivon'ny jirama ny tsanomezana vahana intsony ireo mpandra vahiny fanadiny nga etan Andry Rajoelina. Teboka iray lehibe tafiditra ao anatin'ny vinam-pampandrosoana nampanantenain'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy ny fampitomboana ny herinaratra. No mafisiny izany nandritra ny kabary nataony teny Mahamasina ny sabotsy lasa teo. Ao anatin'ny tebitona iasaka mandritra ny tebitona dia ampitatsika ho avo hoe ny famokarana herinaratra manerana nosy ary ataontsika amin'ny vidiny mirary zany zao mizaka vahoaka malagasy. Asa mampifatsika vahany isika ka zay akizay no atentenitsika sy azapangatsika mampandrosoana amin'ny Madagasikara. Ao anatin'ny 5 taona ampiakarina avoroeny araka izany ny famokarana herinaratra eto Madagasikara ary atao amin'ny vidiny mirary. Nanamafy ihany koa ny filoham-pirenena fa hisy ny fananganana orinasa mpamokatra panneau solaire izay anome asan'ny tanora sady hamany olan'ny herinaratra. Izany hoe itodika any amin'ny angovo azo avaozona isika. Efa hita taratra aloha amin'ny zavatra ambarana sy ny velorano izay natony ilay finiavana ara-politika hitondra ny resaka angovo indrindra ny orinasa jirama mifanarenana tokoa. Ho anay izy efa zava-dehibe zany ny eritreretin'ny sahady tokoa hoe misy ny atao hoe panneau solaire anangana an'izay orinasa amokatra panneau solaire zay izy. Aminay zany efa zava-dehibe finiavana lehibe ataon'ny mpitondra fanjakana zany entina anasorana ny jirama amin'izao olana misehatry ny angovo zao. Ka le izy zava-dehibe tokoa
ny firosoana mba ny zavatra zany ary ny tena tanjony dia hoe mba tsy ho tantanan'ny privé le izy fa ho an'ny jirama izy dia mijanona ho patrimoine ho an'ny malagasy izy. Isan'ny nampikirosofahana ny orinasa jirama hatrizay ny fanomezana sehatra ireo mpandraharaha vahiny. Ny vahiny no nomena sehatra ka mivarotra ny herinaratra amin'ny jirama. Ny jirama izay mividy lafo amin'ireo mpandraharaha vahiny ka mivarotra faty antoka amin'ny mpanjifa. Fatafiakatra 12 namony ainy vokatry ny fiotsahan-tany tetsy tsy mialonjafy ny sabotsy lasa teo ary mbola mitoy ny fikarohana ankoatra ity toerana maro ihany koa no ahina isehoan'izay fiotsahan-tany izay raha ny nambaran'ny sapana mpamonjy vony Henri Florio. Ny toetrano ny fikaroana ireo namony ainy vokatry ny fiotsahan'ny tany sy ny fianjairan'ny vato teny tsy mialonjafy ataon'ireo sampana mpamonjy vona sy ny aniovo ny BNJRC androany tontolo. Tafakatra 12 ireo namony ainy hitatra amin'ny 10 ora sasany arivo nazomba avao avy amin'ireo sampana mpamonjy vona. Hatreto mbola mitoy ny asa fikaroana miandry ny valin'izany hatreto ireo fianakaviany ny aram-boiny. Mianaka izy tao amin'le trano farany indrindra ny anjeran'le trano nrodana ny anjera taty amin'ny farany dia mianaka izy tao amin'le trano dia le zanany lahy no tafavoaka fa izy efa mianaka le ravavoko zany dia mivadiny dia ny zanany vavy sy le zafikeliny efa bolana no maty dia izy mianaka le zafikeliny sy le zanaka le ravavoko zany nefa mahita ny razana dia efa nentina tany amin'ny Géramo zany dia efa tonga ny fianakaviana any amin'ny tokantrano any amin'ny 67 hectares fa le ravavoko sy mivadiny zany mbola indrasana eto hatramin'izao fa mbola misy olona ankoatr'izay zany ao fa mitsasa miteny hoe mbola misy anankitelo ao sasa miteny hoe anankiroa fa mbola tsy tena mazava tsara zany le isa aloha zao ankoatran'le roa le fianakaviana akaiky. Ankoatra ity toerana ity toerana maro ihany koa no ilana fitandremana hatreto amin'ny mety isian'ny fiotsahan'ny tany. Androany zany fa araky ny information azo amin'ireo tompotrano sy le mpanofatrano dia misy olona anankiefatra eo zany no anatin'ny fitadiavana zao dia fa misy moa ny ataontsika indisy tokony ahitana azy atsika zao dia andala-pakana azy anatin'le toerana tokony misy azy zany araky le indisy efa hita. Masatra ny fikaroana angamba ny alantsika malala fa tany be no mitototra atao misy ny sasany any amin'ny totsika 2 metatra 3 metatra any ambany dia tsy maintsy atao koa ny fitandremana mba tsy hotsahan'le ranontany ny amin'ny toerana fa na ampidi-doza manaraka koa amin'le mpamonjy vona mety manao ny asa-pamonjeny io dia noho izay tsy maintsy atao ihany ny fitandremana amin'ny zava-drehetra tokony atao amin'ny mesure d'accompagnement mba ilana ataontsika sur accident. Dia raha tsika malala moa zany ny any Tsarafatra fa nisy niotsaka koa nisy olana ratra tamin'ny sabotsy alina iny dia aty ambany faritra ambadika rehetrarehetrany koa mbola misy atahorana zay nanao fitsirina toa misy poteau atahorana anjera ny jirama dia fandraisaka tamin'ny jirama be dia be mihitsy ny toerana mety atahorana iotsaka amin'izao vanim-potoana fahavaratra io ka angamba mila mailina ny rehetrarehetra mba hisoroana ny loza dia ny mikisaka angamba ny mety kokoa hoe mikisaka amin'le toerana tena hina sy ny loza fa anjarany ao amin'ny fanjakana manao mesure d'accompagnement ahoana ny ahafahana misy miassurer ny sécurité ny entan'olona sy ny tranony fa ny zava-dehibe aloha dia ny aina sy ny fanana. Mitoy andro manalina araka izany ny fikaroana ataon'ireo sampana mpamonjy vona ny corps de protection civile ary ireo mpitandro filaminana miazo hatrany ny isian'ny fandraisana andraikitra mba tsy hiverena ny tranga toy izao ireo mponina. Fa tsy akasika ny Madagasikara ilay rivo-doza any Mozambique. Misy kosa ny tangoron-drahona ahina ivadika rivo-doza ary mety akasika ny tapany avaratry Madagasikara araky ny fanazavana azo. Michel Ranardo. Omaly no nahazo anarana hoe Desmo ilay rivo-doza ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika tamin'ny 12 atoandro nanaovana ny fanadihadiana androany tany amin'ny 37 kilometatra andrefan'ny Morondava no nisy ny fohibeny. Raha araka ny vinavina aloha dia ikasika ny Mozambika zany hiditra ny Mozambika zany izy mikisaka andrefana avaratra andrefana zany amin'ity an'ity na raha pitso farafatarany dia ikasika ny Mozambika izy. Mahakasika n'ity rivo-doza Desmo ity tsy misy atahorana hoe akasika ny Madagasikara aloha izy fa ny firenena rahavavy zany hoe ny firenena Mozambika zany no tena iantefana izy io.
Fa ankoatr'izay misy ihany koa ny tangoron-drahona izay ahina hivadika rivo-doza ary akasika ny tapany avaratry Madagasikara. Tena mahasarika kokoa ngamany dia ny fisian'ity tangoron-drahona aty avaratry Madagasikara ty. Izy io mitondra rotsakorana betsaka any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny izay vinavinaina hikisaka hidina tsy moramora izy io makaty avaratra andrefana zany hoe hivoaka ny ranomasina aty amin'ny manodidina ny faritry Melaka any izy io ho amin'ny Rapitsoariva. Dia amin'izay zany izy manomboka ranomasina indray satria ahina kokoa zany izy mety hivadika ho rivo-doza any amin'ny alarobia na alakamisy ianao fa ho jerentsika akaiky eo mikasika anazy io. Efa mivoaka araka izany filazana fa abetsahan'ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratry Madagasikara na ny vigilance forte pluie. Ahatra eo amin'ny 3 andro eo izay rotsakorana izay. Mandritra ny 12 hatramin'ny 15 degré Celsius kosa ny maripana vao vinavina eto ampovoan-tany. Iverenantsika ny tontolon'ny politika dia niverina amin'ny toerany maha-praiminisitra azy Tsay Christian araka ny didim-panjakana nivoaka io hariva io. I Ramatoa Delmotte Stéphanie kosa ankilan'ny voatendro ho talen'ny kabonety fanadina. Araka ny didim-panjakana nivoaka io hariva io, voatendry ary niverina ho praiminisitra Tsay Christian. Ity farany izay efa tao anatin'ny gouvernemanta nisana ny fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Manohy ny asany araka izany ity praiminisitra ity araka izao nivoaka tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra izao taorian'ny fanapa-kevitra ireo solombavamboaka maro anisa. Olona 3 ihany koa ankoatr'izay no voatendry io hariva io. I Andriamatora Monjavelo Manambahoaka Valérie no voatendry ho sekretera jeneralin'ny fiadidinan'ny Repoblika. Lasa sekretera jeneraly lefitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ihany koa Andriamaoly Onjaniaina Dina ary Ramatoa Delmotte Stéphanie no voatendry ho talen'ny kabinetra. Mahakasika izay hatrany dia ny sekretera jeneraly lefitry ny fiadidin'ny Repoblika taoriany nanendrena azy no nanonona ihany koa ny didim-pitondrana nanendry ny praiminisitra Tsay Christian Arawary. Fiadidinan'ny Repoblika didim-panjakana laharana fa 7 ny filoham-pirenena araka ny lalampanorenana dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany araka ny andiny fa 450 amin'ny lalampanorenana tendrena ho praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta Andriamato Tsay Christian. Andiny faharoa foana ary dia foanana tsy anakery ireo fepetra rehetra ifanohatra amin'izay voalaza ny didim-panjakana ity. Andiny fahatelo no ny amena sy araka ny fepetra voalaza ny andiny fahaefatra sy fahaenina andalana faharoa ao amin'ny tsivolana laharana faharoa ambinipolo tsipika ohatra 170 tamin'ny 15 septambra 2019 mikasika ny fepetraka apobe momba lalàna ifampitondrana eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isambatan'olona dia manakery avy hatrany izao didim-panjakana izao raha vanto vao ampahafantarana ny be sy ny maro amin'ny lalàna fampahizam-peo na fahitalavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazetin'ny Repoblika. Natao teto Antananarivo ny 20 Janoary 2022. Manao soni ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Fa manoloana ny raharaha fividianana solombavamboaka sy ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena nanambara ny mpahay lalàna androany fa tsy tokony hisy ny vide institutionnel. Teboka maro no ahafahana misoroka izany araka ny lalàna raha ny fanazavana azo. Miantarandriana. Tsy tokony hampisy fahabangana amin'ny androm-panjakana na ny vide institutionnel ny mikasika ny fifidianana solombavambahoaka sy ny feim-potoanan'ireo amperinasa ankehitriny izay farana amin'ny fahadiminy volana febroary amin'ny sasakalin'izao ny mpahay lalàna. Antony araka ny lalampanorenana teboka maro no ahafahany eo anivony antenimieran-dolona misahana manohy ny asa ary misy olo-tena ny antenimieram-pirenena. Misy lohany anankiroa izay zany ny fahefana mpanao lalàna eto Madagasikara. Ny lalampanorenana koa zany dia manamarika fa afaka misy olo-toerana ny antenimieram-pirenena ny antenimieran-olona zany amin'ny lafiny sasatsasany amin'ny hoe fahefana mpanao lalàna izay fa fahefana anankiroa ihany ny tsy azon'ny antenimieram-pirenena atao, tsy azon'ny antenimieran-olona atao raha isy olona antenimieram-pirenena
voalohany zany dia tsy azony antemeran-doolona ny mampiatra ny andiny faefatra amin'ny dimapolo ny lalam-panorenana amin'ilay hoe ny antoko maro anisa zany ao amin'ny antemeram-pirenena ihany no afaka manolotra ny anaran'ny premier ministre lehibe ny gouvernemente. Ny faharoa zany dia iarahantsika mahafantatra fa rehefa voatendry ny lehibe ny gouvernemente ka mitsangana zany ny membre ny gouvernemente iara-iasa aminy dia fepitoana ray volana farafatarana no tsy maintsy hitondrasana ilay politika mpanjakana na le hoe politique générale de l'État manoloana ny solombavambahoaka ihany. Dikan'izay zany ireo fahefana anankiroa ihany zany tsy azony antenemeran-dolona atao fa ny ankoatran'izay zany dia tsy foana velively ny antenemeran-dolona ny fahefana mpanao lalàna fa soloan'ny antenemeran-dolona tena izy io. Aza adino ihany koa fa ny olom-boafidy ihany zany no tapitra fepitoana iasana fa androm-panjakana mipetraka araka ny lalam-panorenana rehefa miasa hatramin'izay ny antenemeram-pirenena misy zany an'ireo ataontsika hoe mpiasa izay miankina amin'ny antenemeram-pirenena dia ny mitarika azy moa zany dia ny sekretera jeneraly ny antenemeram-pirenena. Izy zany no ametraka anodina ny raharaha andavanandro na le voalazantsika amin'ilay hoe affaire courante misolo toerana zany ny filohan'ny antenemeram-pirenena raha mahakasika ny amin'ny lafiny administratif. Misolo toerana kosa izy zany ny bureau permanent sy ny questeur raha mahakasika amin'ny lafiny financier. Tsy ahina araka izany isin'izay fahabangana izay na ny vide institutionnel. Manamafy izany nambarany mpahalalàna Rakotomahanina Andrianiana James. Misy mesura zany apetraky ny lalàna fa filoham-pirenena misolo vonjo maika ny mandra-pahatonga ny atemiera zany dia misy fomba famoahana lalàna zany amin'ny alalana ordonnance na décret. Amin'ny lalam-panorenana misy dia misy koa amin'ny pratique sy tradition constitutionnelle hatramin'izay. Efa pratika zany rehefa misy ny état de nécessité na ny afaka manao an'izay izy ao anaty fotoana voafetra. Ny didim-pitsarana laharana faha 1/10 navoaka ny fitsarana manokana mahakasika ny fifidianana ny 9 ny volana febroary 2024 no manambara ny fahataperan'ny fepitoana iasan'ny solombavambahoaka io. Azo lazaina ho asa voalohany aorian'ny fipetraran'ny gouvernemanta vaovao ankilany ny fikirakirana ny fifidianana solombavambahoaka izay. Amin'ny alalan'ny didim-panjakana Ray Verenana no iantsona ny mpifidy anefany adidiny sy 10 andro aorian'izay kosa no tokony ho tontosaina ny fifidianana solombavambahoaka. Fa azo ny mpitondra ataony manova ny isan'ny faritra eto Madagasikara ary tsy voafetran'ny lalam-panorenana izany hoy ny mpahalalàna iray izay nanaovana fanadihadiana mampiolina Rakotorson. Tsy voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fahafahana manovana tsy nisan'ny faritra eto Madagasikara tahaka ny nambara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny amin'ny ampitombona izany ho 3 raha 2 hatramin'izay tsy maintsy lanina eny anivona antenemeram-pirenena nefa izany raha ny fanazavana. Izany zavatra zany tsy ho anaty constitution nataony 3 na aidiny 2 na 1 io tsy ho anaty constitution fa lalàna fehizoro lanina ao anatin'ny antenemeram-pirenena dia rehefa lany ao dia apasy fotsiny ny mandalo amin'ny antenemeran-dolona dia azo ampiarina ary ministère de décentralisation raha ihany mitantana an'izany. Miankina tanteraka amin'ny filan'ny vahoaka sy ny zava-misy no ahafahana mampiova izany mba hampandrosoana eny fotony. Isan'ny nanaovana fangatahana ny fampisarana faritra ny any amin'ny faritra Vatovavy Fetovonany iny. Fangatahana izay azo eritreretina ho mitombona raha ny amarony distrika ny antoerana ho jerena ho iatrany ity mpahalalàna ity. Mora tantanana raha distrika telo satria amin'izao fotoana izao da miampy an'i Kongo, Manakara, Vohipeno dia enina zany ngeza be mihitsy le Vatovavy Fetovonany. Be da be ny zany velaran-tany zany dia treto hoe chef de région ray ny baiky ny distrika enina raha misy zavatra miseho amin'ny firenena ao amin'ny toerana misy an'zareo amin'ireo faritra distrika enina ireo tsy voafehy sazotra be. Dia niveriko fa fandaminana an'izany no niverin'ny filohan'ny republika mety amoramora kokoa ny fananganana n'ilay faritra fahatelo amby 20. Endrika fampandrosoana azo ny mpitondra atao araka izany ny fampitombony nisan'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana entina namorany ny fanapariany ny fampandrosoana ny fotony eto Madagasikara.
tontolo ny fampianarana kosa indray dia miroso herinandro avy ny daty hanatanterahana ny fanadina-mpanjakana ho an'ny taom-pianarana 2022 ity. Antony fiovana raha ny fanazavan'ireo tompona ndraikitra niny sy ny ireo datim-panadinana tao anatin'ny fotoanan'ny orana. Michela Ranarja. Izy firosoana ireo datin'ny fanadinam-panjakana efa nivoaka teo aloha saingy mbola miandry arete, izany hoe ny daty hanatanterahana ny CEPE sy ny BEPC, izay raha ny fanambarana nataon'ireo tale isan-tsokajy ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana androany. Maria Kweto, mahakasika ny datin'ny examen izay mety efa nisy niparitaka tany amintsika tany fa amin'izao fotoana izao noho amin'izay fivoriana niaraka tamin'ny ministera telotota zay dia nisy fanovana zay daty zay tsy maintsy omena anareo satria mbola miandry ny numéroan'ny arrêté mivoaka vo azo omenareo le daty fa nisaka herinandro fotsiny ny elanela. Anton'izao fanovana izao raha ny fanazavan'ireo tompona ndraikitra isan'isany nisy hanatanterahana izany ao anatin'ny fotoanan'ny orana. Tafiditra andro pahavaratra ny fanadinana baccalauréat. Tao anatin'izay zany rehefa vita ny bilany baccalauréat tany Mahajanga dia samy miteny daholo ny tompona ndraikitra hoe tsy azo antoka zany ny hanaovana ny fanadinana baccalauréat raha andro fahavaratra hoe oktobra dia mahazo novambra. Tao anatin'izay zany dia nikiandoha ny ministera telotota miaraka tao amin'ny tompona ndraikitra rehetra sy ireo atotsoke raha tsamangaika momba ny fanabeazana dia tao anatin'izay zany dia misy daty novaina. Io daty io dia tsy manova ny fotoam-pianarana fa le daty ny fanadinana zany no namboarina. Dia arak'izay dia miroso kely ny fanadinana CEPE fa tsy araka le fanavoakantsika taloha reny zany dia tahak'izay koa ny BEPC indrindra ny baccalauréat. Tsisy fiantraikany amin'ny fiovan'ny taom-pianarana akory izany araka ny fanambarana miaraka nataon'ny ministera telo androany. Averina aminao eto kosa ary ireo daty ofisialy. Ho tanterahana ny 30 septambra 2024 hatramin'ny 4 oktobra 2024 ny baccalauréat sokajy jeneraly. Tanterahana ny 30 septambra 2024 hatramin'ny 4 oktobra 2024, ny 7 oktobra 2024 sy ny 10 oktobra 2024 kosa ny baka sokajy ara-teknika. Ny 12 febroary hatramin'ny 30 aprily 2024 kosa ny fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Ny 4 mars hatramin'ny 3 mai 2024 kosa ny fisoratana anarana ho an'ny fanadina CEPE ary ny 14 janoary hatramin'ny 15 aprily kosa ny fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana BEPC. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay nataontsika ny fijoroana ofisialy ny tanora malagasy miara-miainga any Mananjary. Feo ihany koa ny mahakasika ny andro iraisam-pirenenan'ny Calin. Rehefa avy eo ary. Le réseau 4G numéro 1 vraiment partout à Madagascar, c'est Telma. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie.
professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir. Taloza rehefa iantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona taony crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa-tsegondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao alefa saida. Araka ny hitantsika teo eny kila hunter izay indray no horonan-tsara raha antsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa vaovao mampalahelo dia nodimandry androany teo amin'ny fa-13 taona ny Franck Ramarson tale ny famokaran'ny vondrona Ultima Media ivondronan'ireo gazety an-tsoratra samihafa. Yves Richard. Nodimandry androany alatsinainy fa 20 ny volana janoary teo amin'ny fa-13 taonany i Franck Ramarson. Isan'ny nahafantarana azy teo amin'ny tontolon'ny fanaova gazety, ny mahataleny ny famokarana ny vondrona Ultima Media ny tenany. Ity farany izay ivondronana ireo gazety an-tsoratra samihafa, toy ny gazety Taratra, ny Lay Nouvelle, ny Body sy ny fampitam-baovao en ligne News Mada. Tsy teo amin'ny asa fanaovan-gazety fotsiny ihany. Isan'ny nahafantarana ny Franck Ramarson ihany koa, nampanolo-tsainy ny Prime Ministre maro azy nandritra ny fitondrana ny Fandimby. Santionany ny Prime Ministre Rakotomanga Pascal, nandritra ny fitondrana ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka, ny Prime Ministre Mahafaly Solonandrasana, nandritra ny fitondrana ny filoham-pirenena Rajaonarmampianina Hery sy ny Prime Ministre Ntsay Christian. Nandrato fianarana maro i Franck Ramarson mialohany natongavany tamin'izao toeran'izao. Nanomboka atao amin'ny lycée Galeny, nitotany ampitan-dranomasina atao amin'ny lycée Malherbe La France. Nanaraka ny lalam-piovana momba ny économie industrielle atao amin'ny université de Condé-Basse. Normandie ny tena ny tao arian'izay. Nandrato fianarana atao amin'ny centre des hautes études de marketing et stratégie de Paris ihany koa izy. Lasa namela mamy Franck Ramarson ka tsy tokony ho adimo eo amin'ny tantaram-pirenena hoy ny mpanara-baovao. Ny ekipan'ny Cool TV FM Ray Manontolo dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny tompoko lahy. Fa lafo mavao hafa kosa indray dia nanjoro tamin'ny fomba ofisialy tao Mananjary ny tanora malagasy miara-miainga any an-toerana. Ny fanomezan-tanana ho amin'ny fampandrosoana miainga eny fotonoana resilatra ireo tanora raha ny fanazavana azo. Gaëtan Andriatsilavo. Najoro tamin'ny fomba ofisialy ny 20 volana janoary 2024 ny TMMM ao Mananjary na ny tanora malagasy miara-miainga. Nanolotra ny teny fiarabana sy ny firarian-tso azy ireo ny malagasy miara-miainga ao an-toerana izay tary ny Maître Coco. Ka zon'ny tanora zany no misehatra ao anatina fikambanana ao anatina antoko politika. Ka dia misinda ny aiay voavaly ny fanontaniana fa olom-pirenena feno ianareo tsirairay aby io mizaka sy misitraka ny zo sivily sy politika. Ka dia arabaina ary sarany avy ianareo sarany evena ato anatin'ny antoko malagasy miara-miainga ny TMMM Mananjary. Ny fanomezan-tanana ho an'ny fampandrosoana miainga eny fotony na resy lahatra ireto tanora ireto. Resy lahatra izy ireo fa mila mandray andraikitra ho fanasoavana ny mpiarabelona. Ny tanjon'ny fikambanana tanora malagasy miara-miainga moa zany dia hiaraka hitansoroka amin'ny antoko MM hitondra ny fampandrosoana amin'ny distrikany Mananjary amin'ny programme nasa miaraka amin'ny président Ribirina Rasoel.
araka ny hoe mbola mahavaovao le fikambanana moa zany dia mbola eo ampandrafetana an'izay vinavinanasa zay zahay amin'izao fotoana izao a dia hoisy ny fivoriana tsy ho ela zany a ho ataonay a amin'ny fanapahana an'izay atao hoe vinavinanasa zay. Toy ny fikambanana sy ny antoko miaina rehetra ny tanora malagasy sy miara-miaina, misy ny ady hevitra fanao isam-bolana natao hanomezana sy ampitana traikefa. Ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia fokontany maro eto an-drenivohitra no voasokajy ao anatin'ny faritra mena amin'ny firongatry ny sito mahery ankehitriny. Ny fampitomboana anisan'ny mpitandro ny filaminana no vahaolana raha ny fanazavan'ireo eo ny nivon'ny fokontany Henri Florio. Isotry, Antomadiniky, Analakely, Anosizato, Andavamampa, 720 hektara sy ny maro hafa. Ireo no toerana izay ahitana trangana sintomahery sy fanendahana matetika raha ny eto Antananarivo renivohitra. Mandritry ny tontolo andro na ny alina, saika ahitana trangana sintomahery sy fanendahana avokoa isan'andro raha ny fanazavana ireo mponina. Ao anatin'ny fiatohana ny fiara, ny andro arivariva, indrindra fa ny alina no tena hitrangany ny asa ratsy. Mitantara ny zava-nisy ireo mponina manodidina eny an-toerana izay tsy nanaiky alaina sary no nitahotra amin'ny mety isian'ny valifaty. Ka zavatra tsy ampozina akory izy fa ohatrany hoe arahany ianao tsy manapo dia vao mahita poinsa ivilianana izy to dia misitona dia tady manambana ananjy izy no misitona dia ianao tsy afaka mamaly sady taitra ianao dia tsy afaka manao ninino mona afaka anao aranao tonga dia antso be no mampanana dia tsy afaka mihetsika mihitsy tombo izy isan'andro tsy mihena mihitsy fa dia misy miantso vonjeo foana isan'andro ny lalana makany aminay iny sotriny dia amin'ity party ity. Ireny mandalo foana isan'andro fa tsy hita zay mbo mitarena ianao dia tonga izy fa rehefa misy le action tsy hita izy zay ny problème. Zareo zany manao andihany dia izy efa misy any aloha zao fa misy manaraka dia misy mitsikina dia aty ohatrany avy aty koa zao fa misy avy aty amin'ny ilany aty dia avy amipita dia avy aty dia tafalatsaka ampovoany amin'izay eo amin'izay tonga dia indray manantona izy tonga dia mananjera dia tsy afaka mihetsika sady manambana antsy dia eo anao zany nararotiny amin'izay dia nandray moa le olona le mijery tena olona miady rehetra le izy tsy miady fa mpanintaka atao talohatry ny nisy fa izy ohatrany lefa le amin'ny tena le arivariva le aniny izy ny tena manao fa izy tsy dia manao an'le be olona be le mbola mazavazava zany. Aveo izy ny mitsoka ave dia mody mifampiantso antsy iny nefa ny samy mpinamana ihany zareo. Ho an'ny fokontany atao madinika izay nanaovana fanadiadiana, toerana maromaro no lasa faritra mena vokatry ny sintomahery. Miantso ny fandraisana ndraikitra ireo mponina ny an-toerana. Misy mihitsy zany le tena point tena mafana eo amin'ny are mahitsy aloha tena singainako manokana eo zany tena mampijaly ny vahoaka dia amin'ireo le voyageur koa misy mitaraina satria misy tena isan'andro tataka ny sakosiny very ny entany dia manaraka izay ery amin'ny Jesosy Mamondry ery amin'ny manasaraka ny amin'ny 67 hektara avaratra sy ny fokotanin'ny famille dia manaraka an'izay ery amin'ny boulevard de l'Europe eo amin'ny lalana sapanana makany amin'ny Maki iny dia iny amin'ny boulevard de l'Europe ray manontolo io moa raha mandeha arivariva ianao ka mandeha rery na vitsivitsy tena misy manafika iny zany dia tena izay no angatahako amin'ny fitondram-pandrakana sy ny manam-pahefana amin'ny filaminana hoe tokony mba jerena ihany zany reny. Ny fampitomboana n'isan'ny mpitandro filaminana izay ao anaty politika nasan'ny folo vaovao no mandraindray ny vahoaka malagasy mba hampandry fahalemana ny tanàna sy entiny aidina amin'ireo mpanao asa ratsy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia ankalazaina androany faraiky amin'ny 20 ny volana janoary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Kalain. Fomba izay tsy mahazatra ny ankamaroan'ny malagasy saingy efa mahazo vahana ankehitriny ka eto Andriatsila. Ny 20 janoary no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Kalain. Tahaka izao ny hevitra ireo olon-tsotra sendra ny mpanao gazety. Ohatrany hoe fanehoana fitiavana, tombotsoany dia misy zavatra maharitra zany rehefa fifandraisana po. Kasay olona anankiroa famille olona anankiroa famille ohatrany hoe mpifankatia mpinamana ray aman-dreny sy zanaka
zay zany afantarako azy. Anao zao rehefa mikalainy dia inona ny tombontsoa azonao? Misy sensation amina olona anankiroa, misy ohatrany hoe mahazo aina. Misy sasany tsy haiko hoe ahoana zany filazana, misy ohatrany hoe misy sasany ohatrany hoe excité izy. Ohatr'izay. Misy ny sasany tsy haiko samy manana fandraisany azy. Tsara le izy fa tsy tokony atao samy manana ny façon. Misy hoe isaka mifankahita, misy hoe isan'andro. Tsara le izy fa tsy ratsy. Ela tsy mifankahita zany atao hoe mandritry ny herinandro zany tsy mifankahita kely zany le izy. Dia mideo dia mifankakely aloha miresadresaka takan'izany. Zany ny androna Italia. Fa tsy ny andro zao fotoana zao nge tsy dia haiko loatra. Ny kalainy zany fanehoana fitiavana, fanehoana tambitamby, tsy voatery eo ampifankatia ihany fa na mpianada afaka maneho an'izany. Indrindra atao hoe raha mba hoe misy fotoana kely tsy nihaona na elaela dia rehefa mba mihaona dia mifanao kalainy, faneho fitiavana, alahelo. Hoe mba ela tsy nihaona zany dia mba mifankalahelo dia izay ny dikany. Zay ny fahazoako ny hoe kalainy aloha zany. Na ny tombontsoa azo ny avy aminy? Misy tombontsoa be ka satria raha ho an'olona atao hoe miasa sasaina na atao hoe senana problème dia fanehoana an'izany koa ny kalainy hoe fampaherezana zany e. Dia ho an'ny olona atao hoe tratran'ny stress ihany koa efa mba mahazo kalainy izy dia mba misinda miala zany stress zany. Maro zany ny tombontsoa azo avy aminy fa tsika gasy fotsiny nohatra mifampihafahafa amin'ilay izy fa tokony zavatra atao iainana andavanandro mihitsy zany hoe androany ny andro iraisam-pirenena ho azy fa tokony iainana andavanandro mihitsy zany kalainy zany. Raha ny fanadihadiana nataon'ireo vahiny, miisa 6 ireo karazana kalain, samy mitondra soa sy fifaliana avokoa ireo, na eo amin'ny samy mpinamana, mpifankatia, mpiray-tam-po, ray aman-dreny sy zanaka, mpiara-monina sy ny maro hafa. Mitondra soa ara-moraly sy ara-pahasalamana ny kalain. Salama kokoa ireo olona mahazo kalain matetika, noho izy manamora ny fikorinan'ny ra sy ny fitaimpony fo. Raha ty hiviny, tany Etazonia no nanomboana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny kalain, 30 taona lasa izay. Nosafidiana manokana ny andro ny 20 janoary, noho io andro io izay voalaza fa mavesatra, ary mendrika ny analana sorisory sy ny anehoana fitiavana. Izay vadiantsika maresaka iraisam-pirenena dia casque bleu ampolony namono ihany atao Mali vokatry ny fanafiana nataon'ireo jihadista omaly. Tsy fankasitrahana ny feonan'ny praiministra israeliana sy ny filoham-pirenena tchadiana no antony fanafiana araka ny fampitam-baovao fanadina. C'est l'attaque la plus meurtrière pour l'ONU au Mali. Ity fanafiana namoizana ny olona maro andro tafika amin'ny satromaga firenena mikambana any Mali, Omaly, satroka manga tsadiana misafolo namony ainy, 520 hafa naratra mafy, raha nitatitra farany navoaka ny firenena mikambana. Ny alady maraina no nitranga ny fanafiana tao Kidal, 200 kilometatra atsimo ny toeram-pitobiany iraka ny firenena mikambana ao Agelok. Nahery vaika ny fifandonana tamin'ireo mpanao asa fampiororoana. Saingy nanohitra hatramin'ny farany miaramila amin'ny satromanga raha ny fanazavana. Mpisehatra maro no nanameloka ny fanafiana. Ankilany, namaly tamin'ny fampitam-baovao ireo jidaista tomponantoka tamin'ny asa fampiororoana. Nambaran'izy ireo fa ho fanoherana ny fitsidia amin'ny praiminisitra israeliana tao Tsady no antony fanafiana. Fitsidiany izay nanambarandro tompony ndraiky mpanjakana, ny fiverenan'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena rotonta. Ity farany izay nitsahatra nanomboka ny taona 2017. Mbola tsy voafehitrany arak'izany ny fanafiana ataon'ireo jidaista ao Mali, na dia eo aza ny fanetsehana ny tafika avy amin'ny firenena mikambana. Efa mahery ny 900 raha tsy ahivina ny miaramila amin'ny satromanga, maty tany am-panatanterahana ny asa nanomboka ny taona 13 araka ny antotanisa farany. Dont une centaine lors d'attaques à leur encontre. Dia izay namarina vaovao tamity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany. Sofa tsara atao.
La 4G by Telma vous a présenté Nivavo. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Lasso. XXL. nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.